le vay mamanotao anao. Ny hazavana. Tantara ny soratany Ritribe. Olalaoviny Drakoto, Faly, Stinaizy. Miaraka amin'ny Ravo, Antsaravaka. Mandray feo, 4 Andrinarivo. Nandrindra ny lafiny teknika, kila zavatra koto. Panatotoso, Jiady. Andray Antonio, lozanao mitanotrika fotsiny e. Manina tsy valinao, tsy naposiko. Ahina nefa ny antony nanaovanao an'izany. Sara. Menatra anao ary Antonio a. Nitretrarehetra efa mipetraka daholo. Sara kosa mba enomo ahy. Nandritra n'izay fiarahantsika roa taona izay ve dia tsy nahatoky anitsy ianao? Za ve dia mety ahavita hamono olo izany? Ampitandro ny filaminana sy ny fianakaviana kosa ve dia mpanganao fahatany tsy misy pirofo e. Ary pirofo mitombina ny azy matoy ianao na hitraponja ho vonjy maika ohatran'izao. Ka inona ary ny antonona amin'niko azy ha? Eo indrindra sika izao. Sara, olona tsy akaikange izany e. Comptable ao ampiasany izany no sady tanakavana ny talehan'ny orinasa. Tsy tokony ho izy ary ve no adiadiana. Nahoana n'izany ray vao endrikendrika e. So dia efa mba tsy rariny kosa izao. Mepangano manodidina ary maro ny nakala. Dia anao koa ve dia Antonio a, no fa manana ny marina ianao e. Eny aky malala, menina aminao fa tsy nahavita an'izany. Ary mino fa ny marina tsy mba maty. Tsy maintsy vita kiny mary azitsika. Izany Sara malala koa. Toa tsy mamaly ange ianao e. Tsy ianao loatra ary Antonio a. Oko izay atria. Ary aza alainao ny ranomasy tsy moa famanjinao aty e. Ianao ne no iveriko mba hitondra hazavana ho ahy e. Fampahirizana azy tsika no ilaiko avy any aminao izao. Za ty efa resy mbola hivimbinanao ranomaso anefa dia vao mainka mitombo indray koa ny alahelo atamiko. Tsy tanako ane. Mety ianao dia manaova ankety ary mitondra pirofo manamarina fa olona madio ahy. Avoty eky ny fiainako Sara. Avoty no avitsika. Zay aloha. Zay fa tapitra ny ora famanjina. Andrasa aloha. Ahoana ky izay Sara? Tiako loatra ianao. Fa ny fiainany fitiavantsika mba ho mahaferina fotsiny angamba izao e. Aza manahy fa ny volamena tsy ho fiovinanao viana izany fa vao mainka aza mamiratra. Zay mandra-peona amin'ny malalako. Io indray ndry fa lasa amborina ry Sara a. Inona ary ty? Raha hitanondrika sy setoseto lavany endry tsy mahavaolana akory izany e. Haiko tsy ange izay ombako e. Hitako tsony izay ho ataoko. Ahoana no ataoko mba hanaporofoko fa olo marina Antonio? Sara, tany misy lalàna eto. Ary tsaro fa ny marina tsy mba maty no ovinanao viana. Mila mety manampy azy. Nefa iny ambony ataoko. Mifikira mafy amin'Andriamanitra e. Aza tonoina fa izy ny mahavonjy amin'ny andro sarotra lalovana rehetra. Ampahafiry ny fagagana efa vita an'izany e. Eritrereto hoe maty aza natsangany. Ny jamba napahitany. Ka maika ave fa izay endrikendrika. Isaky ny mamangy azy ianao dia miarahany vavakinareo. Misaotra ary neny a. Ary mandehana mba mivoabokany fa aiza dia hipoka ato an-trano ato foana ve ndry? Tia alamino ho ansaina fa raha maninona eo koa ny ndry vao maika nahirany e. Ndry a. Efa amin'ny 4 hariva sahatka izao.
Aleo aloha andeha mihitsy fa misy olona mifanao fotoana amiko keko. Dry fa andeha ho aiza koa Tindry? Mba tsy azo kokoa nareo ka tsy vao eo ve nareo nilaza fa mila mivoaboaka any ahy e. To taitra indray nareo efa milaza fa hoe andeha. Fa Tindry to milaza hoe misy olona mifanao fotoana amindriko. Eny ary mandehana fa aza alina fotsiny a. Vetivety ihany a dia miverina eo ka. Mahafinaritra ery ny mahitanao miolo evany a. Si ianao koa zany zany ko manahoana aloha e andeha misaotra anao sahady koa. Marina tokoa aloha zany diniko hatramin'ny arabako ohatra ny tsy elahambaratra nahitanao ka alefaso aro aloha zay hoanina sy azotonao ny ahy efa natomboko amin'ity jus kely ity loko. Tsy maninona ka za angamba tsy ahinana ninina mihitsy rehefa le fotoana koa mandeha dia mandeha. Iza koa sarisara zao ve mba meo na tena zero aza dia tsy sotonao eny ataovy ohatry ninanao iny ary fa glasé tsara fotsiny. Ok ary mba ampianara ohatry ny teny sy azafady azafady. Ya ka inaro ny zato ilainao amaka minao fa efa fatapatatra ihany momba ny Antonio. Sarotra inona tokoa aloha le izy ary nansaiko aza nge tsy mety mino hoe izy ve no havita an'izany kiry sara ka zay indrindra le ilako tolo tanana avy aminao. Tsy hoe manapaka aloha fa tena namako le ry saingy ny fahitako an'le toedrara dia mena ambony mena ihany le fianakaviana tompoko vaviny tory azy ka na dia hoe andany voaloatra ninona sy akapisolo vava mahay ohatra an'izy azy tsika ohatra no sarotrarotra amin'izany fetra enina mafy tamiko ange Antonio fa tsy nanao an'izany izy enao mba namana akaiky raha teo ka mino aho fa afaka manampy ny anapirofo fa olo marina tokoa izy. Eny nefa dia fotoana koa zao ohatra ny somary entsikentsika be ny ihany fetra sy manango sarangodina fa tsika ange izy eny aleo ary fa noho izay azoko atao rehetra mba hanampiananareo misaotra indrindra rery fetra. Dia ono ahoana tokoa moa zany ny momba ny raharanareo ka mandatsa ve sa manakorako fetra izany hitanao ihany zao toe-javatra zaoko. Eny azo ka za tokoa nohatry ny adalako velako aloha ianao fa efa maiza koa tia ny androko. Aiza kosa dia andeha sahady very sara aleo aloha andeha fa efa volafatra angeny eny teo ka raha izany tsy manina ange fa afaka teriko ianao ka andao ary raha tsy mampanina anao tena tsy miova mihitsy ty sara ty mbola le mafatifaty be hatramin'izay ihany ity izy eny efa tsy anjara moa zany ny asy Antonio ka mihina fa mba ho anjarako ndraiky oso zao saingy aleo aloha andeha lamina dia misesy ozy ny fomba fiteny zay. Ariva beky indry izany eny koa zany za rehefa nilomay ohatry ninona koa raha hita andry mantsy ny fitaitainako teto marina mafy tsy efa hivadika hatrany mifoko marina miala tsindry erinendra ohatra ka hoe nampitaitainanao ary sany tsy maninona fa tindrina antsoina sy nandray antso tia ny olana ay tokoa moa nataoko silencio ny telefonako misakafana amin'izay dia mandehana matory fefa io mifony io mivarindry za angamba tsy ahinana lorona eny fa tonga dia atory fa tena malaika io manazany ka otry finina koa no andry tany minana mihitsy aloha sakafo fa raha maninina eo anety indry hoaizaka ity tany alehako avelao eo fotsiny rerina eny fa rehefa te hinana dia mihinana fa mieritreritra mbola anao inona indray moa zany ndry io ka ndrio amba matory aloha fa ny ihany nefa zara raha mihinana ny torimaso koa mbola tsy ampy nefa ny ady-saina ohatry ny reny iny reny
Roneny koa tsy mba micomprendre mihitsy. Andreo avy dia hamonjy fandriana ka. Inona reny ho ataoko ry Andriamanitro? Eny mahafiana ny mahazo azy, tsy omena tsiny izy amin'ny lafiny iray. Tena miaka-pidoly izany zavatra tia-tsena rehetra izany ka. Eno ary neniko, izay tokoa ilay hoe lanja miakatra ny fiainana. Lanitro raha hitangozany amin'ny ravim-manga ary moa ty dimanjato. Aleo ke atao trondro ny laoka fa reny izao mba moramora ngamba. Ka ino koa izany atao zavatra hafa fa analana ny taolan'ireny azy koa raha mbola manahirana ko, sady mbola ekiko vao afaka mahandro. Inona reny efe? Atao vovosototo-kena dia vita. Izany izao sady mora ny tsy mandany fotoana. Ndry kosa kia, fa raha tsy dia efa maika ohatry ny inonako. Hita mihitsy ndry hoe zanaka tsirabe tia ovy. Farafaratsiny andoranga atao voanjobory sen'omby. Ny andro raha teo koa moa ty sabotsika sao dia isy vahiny tonga tampoka eo. Izaho koa izao mba ho vahiny tonga eo e. Ataovy an'izay raha izay no tianeny ary. Manao sara, variana be ianareo izany. Oay, fetra. Sahiran-tsaina izay mitady izay ho atokony e. Ty atsena koa ve dia tsy ahita an'izay hoentina fa nareo kosa. Andao amin'izay ry Sara. Oay, efa indrimy resaka amin'olona e. Manahoana? Ie, izy roneny ny fetra. Namany Antonio dia namako ihany koa. Faly mahafantatra anao madama. Toraka izany koa ry tovolahy. Andao any an-trano e. Tena aleo manaraka fa mbola maika hamonjy fotoana koa za io zao ko. Ovinantsy maika koa ary laha ty fa manina zao raha mba mandeha vetivety any e. Tena aleo ry amin'ny manaraka mihitsy ka. Aleo lamina tsara fa aiza koa dia anao tsy hitipahatrany fotsiny ndre. Zay fa mandra-peona nareo e. Dia mifampiantso ihany tsika ry Sara amin'ilay zavatra. Eny ary e, manantena fanampianao eny ary fa dia mandra-peona ianao anaka. Dia ohatran'izay lesy nahatafiditra tamin'ity raharaha ty ry fetra. Tsy nahavita ary tsy ahavita hamono olona izany mihitsy ingahy e. Mahatoky amin'ny langy iny izany nefa fomba naporofoko azy no tena mampanao hoe ahoana ary ka zao ary lesy aono izy izy laka oka tsy ampahafantariny lahany Sara ty zavatra olazaiko ity samy namako velo ela fa tsy vadika oltirandony io elangy ka namako talohan'ny Sara e ka inona moa no tokony ivadehako amin'ny lamy izany ka sady bandy tsy afa-tsy hoe vehivavy akory ka eto ny resaka ela fa ataoko ohatry mivadiko lonjona telomboa iletsy atelina tsy loha ary aloha tsy voabika ka tsy zama fa tamin'ny hoandro sy ora ny mpangahana namono raha tompoko vavy tsy marina ny filazana fa niaraka tamin'ny tanaty fiara dia hono ary taiza zany ela tamin'ny fotoana io ny manodidina sy ny tompotrano mihitsy ingely tia ny laza fa tsy tao an-trano ela tamin'ny fotoana io ary efa diva maraina mihitsy azy ela voanody eny ka tsy laviko ane zany dia taiza ary ka saingy fimpangana ny laviko kitsirany zao ary mandehana ny tany io Isabela fa niaraka izay tamin'ny fotoana io dia anontany koa le bara falehantsika iny fa nisotrosotro niaraka tamin'ny zalatany zao tsy hoe maninona akory raha ilazan'izao hoe tsy maintsy anontany an'ireo olona voalazany lahateo ireo mba hanamora ny famohana ny lahato tsy maninona fa atao mifanadidiny lahy tsy misy afaka ny anevina marina izany lesy ry fetra sady marina toy ny trondro vaventika tsy hita raha tsy any amin'ny lalina mahazo matoka ela fa hanao an'izay farahelo ka navotana ny lahy mba ilan'ny lahato amin'ity tranomaiziny ity matoka ela dia efa mametraka amin'ny fisaorana mitafotafo amin'ny lasady alesy ny amin'izany tenyny lahy zany fa tena mampahery tokoa eny fa na dia izao fa manginy lahady izao fotsiny ara dia efa zava-dehibe amiko maika moa fa hoe hitady ny profo matsy olombelo koa ela tena namana marina ela fa tsy namanamana fotsiny zay indray ilay ity ohatra ny vehivavy miresaka letsy elako ny anjaran'lahy zao dia miandry ampahatokiana ny fivoahan'ny lahato zay fa andeha aloha
dia efa tapitra koa ty nora fa mangina. Dia mamerina ny fisorana lesy dia mba tenino sara fa mbola tsy miova lesy ny fitiavako azy. Okey lesy Antonio. fa iza nefa izany vehivavy izany namanay izy io ary zareo nanamarina fa niaraka taminy tokoa Antonio tamin'io andro siory io. ahoana koa ary izany fa hoany Antonio nefa nilaza fa nandeha mivoaka kely fotsiny dia nody izy avy eo. Nilaza ary izy fa tsy dinany tamin'ny 6 alina kory dia tonga tao an-tranoko. Nefa ianao tia milaza fa maraina zareo vao nody. Misy zavatra tsy mahazavazava ihany anie izany. Eny mety hoe no nitahotra anao izany no mahatonga azy ny teny an'izany ko. Tsy vony kosa ve nomenao azy raha ilaza amin'izany aminao izy eny efa nifanarahanay tokoa aloha fa miady raha vao misy mivoakarila izany ary efa indroa azy izay nitsaika nisaraka tamin'izany resaka izany ko. Mazava ho azy aiza tsony kosa moa ny tany alehany raha hoe isarahanao izy ka dia mety izay izany no antony natahorany ko. Ka na izany azy dia ahoana tokoa moa izany. Manana profiray aloha izany tsika izao fa tsy izy nanao an'ilay von'olona. Azo lazaina saingy ny andresy lahatra an'ireo olon'ireo hijoro eo nivon'ny fitsarana izao no mbola sarotrarotra sy ady mafika. Maninona indraindry ity ry Sara? Tao malaindaina fa hafa izany. Tsy haiko mihitsy ry neny vatako azy izany mangorangorana beko. Ka sao dia hoentina any amin'ny dokotera azy tsy manana heretsehana eto raha maninona eo nendry dia ahoana sao dia mba misy zavatra fendry amiko kosa ry Sara. Natoko moa izany raha fantatry nefa mitoejaza Tonio nefa tia mikatra izay raha teo tsy hoe tsy niasa saina akory fa teo ampikarakarana raharaha mihitsy ny tratra ny toe-javatra ohatr' izao. Fa inona hoa tia mahalasa saina be andry ity izany miresaka amindry ry Sara Oay, ahoana ozy izy neny teo aleo mihitsy ho andry entina any amin'ny dokotera sao dia ndry maninona eo ka hanahirana. Oka ho azy izao mety ilay izaho miasa saina be loatra angamba ny mahatonga an'izany. Tsy manana afa-tsindriange ary Sara aizaka iny tany alehako raha tia mitranga eo ny tokoa. Ka tsy izany nery neny fa efa fantatra ange ny zavatra mahazo anahy Ka maninona ny tsy lazaina? Bevoka ary neny izany ho ako bevoka ary izany koa angeny anisan'ny tsy mahatombona amin'ity Antonio nigadra ity Andriamanitra draky nesa tsy midratsy be ity izy inona re ity Andriamanitra finona loatra ary ty fiainana iainan'ity zanako ty eny na za tsy eo amin'ny toerana koa aza tao mafy amiko ihany izany ka neny fa maninona ianao dia naloky mba akao rano kely aho sotroako eny ary vetivety dia miverina ka aza mihetsiketsika eo neny Andriamanitra lozina ary ty izay any dia tafaverina ty aloha sotro misotraka Sara aiza tsara moa misy ny ray aman-dreny izy iny sy ny fianakaviany ka efa eo ny ambady fotsy aniko tena azondry antoka ve nefa aloha fa tena izy ny nampivoakandry neny koa ahoana koa ary izany fanontaniana izany izany sady tsy nanana afa-tsiziny sy ny tiako oatra azy ka izy ary ny heverineny fa ho rain-janako eo ka eny mba fanontaniana neny ahy ka inona izany ny eritreritrindry tiako tsontra neny
Nazaza mieritreritra n'izany ny jaly. Eo ny fahafahambaraka amin'ny raha ratsy vita. Eo ihany koa fahafahambaraka amin'ity zanako ity. Nefa tsy te hanana an'izany eritreritra izany aho fa zanako io. Na inkitona na inkitranga dia zanako foana io. Rono momba n'ilay tovolahy ray iny ahoana? Tovolahy izy? Ka ilay manatitra andreo matetitetika rikatra namany Antonio fotsiny indriny eny mifandray amiko fotsiny izy fa tsy hoe inona eo aminay. Raha izay no tiany ho fantatra. Sady tsy manan-tsaina n'ity afaka ohatry ny Antonio nge za Sara. Zaho indraindray ane misy zavatra eritreretintsika hoe ratsy nefa mety hitondra soa atsika. Dia ilay fahafahambaraka loatra no olana amin'ilay zaza-tsitsiray fa indri no sahirana. Heverindry fa moramora moa izany. Indri sady tsy miasa nefa mitaiza. Inona no anaovany ary inona no hohaniny. Ny tondromolotry ny manodidina manginy fotsiny. Marina hoe eto anefa aindry ihany koa vola miditra amiko. Avelako eo aloha ndry fa saintsaino ihany Inona koa ary ny andinjinianao anahy? Ohatry ny hoe lasa mamirapiratra be izany ho ianao Mahate hijery foana ry Sara. Za mahita raha izay ny akory ery fetra. Marina izany koa. Mety ilay izany teo jaza angamba dia mazavazava endrika Eny, fa ianao mihitsy angeny efa mahafatifaty fa toe-jaza ao anao koa aloha Zaniko. Mba matotra moa rehefa miresaka ry Sara. Zany ni ka tsy any ihany. Mazava be zany fa zany zany raha hoe zany tokoa nge misy. Hitako. Aza dia mampime koa rery fetra. Oe, oka aloha fa iny mivoaka iny le mpitsara andraso vetivety Dia misaotra betsaka anao fetra tamin'ny fanampianao rehetra. Na dia mbola tsy nahazo valiny aho sika hatramin'izao. Dia mbola io ianao mijoro foana ho an'ny namanao. Tena tsy haiko ny fomba malinanao amin'izao fitiavan-dehibe asehonao anay sy Antonio izao fa dia Andriamanitra be fitiavana ne amin'ny maro ny soretra vitanao taminay. Dia amin'ny mampinamana antsika nanaovako an'izao hoe ny tsy namana raha ve mahavita lavitra noho izao ataoko izao dia za namana akaiky indray no hitaza-potsiny. Tsisy isorana any amin'izany fa dia fitiavana omena raha misy any aminao. Fa inona koa tsy lazainao? Dia niraisinao sérieux le resako teo ianao koa zany. Mba fantatrao mantsy ry Sara. Tena babinao tanteraka ny foko. Zay ngindrisy diso fiaintefa angambany fitiavako. Fa inona koa ty mahavariana be anao teo Zafady rehefa tena lasa ny saiko amin'ity famoahana ny Antonio any am-pontsy ity Ary ianao aza dia manao sangy ratsy ohatran'ilay teo tsoa fa mahasosotra ka. Le hoe ahoana moa zany Oaka izay izany resaka izany ka. Ka andeha hody amin'izay aky fa efa misivy alina izao Aleo aloha misakafo vao mody efa masaka izao ny sakafoko. Akazo vetivety fotsiny. Tena aoko izao fa efa alina ny andro ry Sara. Mbola andeha tongotra fa efa tsisy bus intsony nge izao Indray ariko. Odry. Ve misy olona ato entoko. No heveriko fa Sara indray izao mbola tsy matory fa variana mijery télé ato amin'ny salon ato. Tena miala tsiny raha nanaitranao amin'ny torimaso dia tsy ny fahatongavanao koa no mandehanako fa efa diany andeha mihitsy io zao. Tsy maninona ka. Andeha hisakafo fotsiny saika hidinako aty fa resy tory sy ny sakafo tao Maninona mora mba miara misakafo aloha vao mandeha? Efa nilazaiko an'izany ange izy torineny fa maika hody hono izy asa hoe maika hamonjy an'iza loatra Io indray anao sy le any ihany tena aleo aloha za andeha ry izy mianaka fa amin'ny manaraka manao misimisy Fa ianao nga moa mbola tsy manambady? Mbola vao andalam-pitadiavany mahita nga ianao ka? Tsy hoe zany fa mieritreritra eto hoe maninona moa zany ianao raha mijanona dia
miainga vao maraina be. Ny alina mantsy sy mba namana sady ny tampoka tsy mahalehilahy koa. Eny tokoa ary neny mijanona fa sady efa tsy sakafo ianao mbola andeha tongotra koa ve sa toromaina amin'izao? So dia mba tsy mety zany ry Sara. Tsy ny tany angeny fady fa ny vavam-bahoaka e. Fiarahamonina miteny foana na mifanaraka amin'ny sitrapony ataona tsy e. Sady iza koa moa ny aninona anao eo? Ka na izany aza ve tsy dia efa raisy ny toeranao akany sakafontsika aloha avery fetra moa izy teo. Ka mazoa toerana renao e. Hitondraisaka ihany ane ary Sara. Io dia efa tsy afa mandatsony moa zany ako fa miainga maraina be fotsiny ara-pitso Ndray dia zao ve ianao ry Sara vao mba tonga mamangy andray no iveriko fa noadiny no tanteraka zao ny amiko. tsy marina izany rea mifoky sy ny saiko ary tsy afaka misaraka aminao. Ny tany rehetra alehako feno ny aliko zany ka raha tia marina ve ianao dia navelanao irery taty ahy manoatra no reny olona nariny ny avako riny ako. Fa mbola miahihany amin'ny fitiavako angay ianao aza matahotra fa miado anao aleo tsy lanina amin'izany resaka fa hony marina ho ahy. Iza marina moa le Isabelle? Fa ny marina anao ka lasainao mba ahafahantsika mahita fahombiazana malaky. Fantatro fa tsy sao hatrany ianao tamin'ny fotoana ny mpiangananao io. Aza matahotra namana fa tsy haninona amin'izany akory matoky anao eny namana izy io namako ary isandro miaraka nysotrosotro tamin'ilay hoandro. Fantatro anefa namanao izy fa namanao hatraiza? Eny mifona aminao tsy zany fa no nisarozory taminy fa izy no nisarozory taminy ka nataoko fanalana andro rehefa nifamarina hoe nifanditra taminao rehefa mba faly ihany koa nefa ianao tsy eo anilako dia izy mba hatsoko tsy nity azy tamin'ny foko ary Sara ary tsisy olona manatoerana toboka akoatranao. Ka eny tsara rehefa misotro izay ianao saingy tsy hitako izay andraisana azy. Atao rafo tao tsy rafo nefa atao namana tao tsy namana. Fa ahoana aky? Mba ningavy azy izay tsy fetra mba hijoroany eo anivo fitsarana saingy lavo ny akitsy rano. Tsy haiko izay andraisana azy izay fa olo tiany ianao nefa alany. Zao raha mba mety dia hoety makaty izy dia tiany koa faly mba ho avy aty. Ry zareo mantsy niaraka tamiko tamin'iny andro iny. Indray ary izay fa andeha misaotra indrindra tsy mahalala dia aza adinoana mivavaka ho io ndray ndriry Sara efa teneniko foandry amin'ity vary mba riana lavo ty. Entsana inge ty zavatra ianako ty roneny marina mafy sy indraindray aza te hamono teny izany mihitsy. esory ao an-tsainao zany matola lovanao zao dia natao zakanao mivavah mafy amin'Andriamanitra fotsiny mba tsy hitondra mihoatra n'izay tsy zakanao ianao. Andriamanitra manafay antsika matetika fa ny devolo mikendry izay azo lafaka antsika foana. Fa ahoana tokoa moa ny hamantarako hoe fitarihan'Andriamanitra izao na zavatra ataon'ny devoly sotra ihany matoa Andriamanitra mitsapan-dry dia misy zavatra tiany hiova ao ary ny fanovana hoentiny dia tsara mihoatra noho ny teo na ihany koa manefy ny finoandry izy. Raha mpangona izany dia izao hoe ny fitsapan'Andriamanitra tsy maharitra ela. Mety mafy ilay izy nefa raha tena mifikitra mafy ndry dia mahatsapa fiadanana ary tojo hafaliany ndry.
dia eo ny takatryndry hoe fitsapany ity. Ny famaizana kosa dia avotsiny ny tanan'izay mitarika andry, teny dia volony manararoatra manao izay tiany atao amindry. Ary ndry tsy afakolan'izany fa ny eo lasa ary ny eo tonga ihany. Fa raha mitodika aminy anefa ndry ka mifona sy mangataka ny famelany, dia anatsotra ny tanany indray izy, ary dia miala daholo izany rehetrarehetra izany. Izany very neny, fa raha ny fahitany eny azo mahazo anazy ao ary dia ahoana ka? Voalohany aloha mila mandiny-teny ndry, ary faharoa mila manatona mpanompon'Andriamanitra isika. Fa raha ny fahitako azy fotsiny dia misy zavatra tokony hiova ao, ary mety manefo ny fankatiavanareo fotsiny Andriamanitra. Tena tsy haiko tsony. Ka izay ny tenenako amindry hoe azakivy. Tadio fa raha maloko aneny eto androany, raha pitso mbola zavy. Be misaotra betsaka rery neny amin'izany fampahirezana be izany a. Reny fomba ilazako an'izany amin'ny Sara e. Tena mesarotra ty raha tika. Fitra ary variana be nese izany e. Manahoana tena azafady. Ary avy aiza izany? Avy namangy ny Antonio tato ka. Ay, za io saika andeha hanaritra sakafo azy fa manao tsy salamalama kosa raha dia tsy navelako mihetsika ao an-trano mihitsy aloha. Ay, ka mandehana ary aloha atery e. Andrasako eto ianao sady misy zavatra tiako lazaina anao zay koa e. Eny ary zany tsy ely e. Vetivety fotsiny ary sea. Ndao fa tsy olana e. Dia ho lazaiko an'ity reniny Sara aty ve? Eny e, aleo ranga ho lazaiko azy ny marina. Izy ve tsy manana hevitra ilazana azy amin'ny Sara e? Sady zanany iny. Mino fa iny nilaza azy amin'ny fomba tsy hanaitra sy hanindrona Sara zay no atao. Azafady fa nampiandrelanao ary Fetra. Tsy manina ka. Mbola nanome courage kely ny Antonio koa sady nanatitra an'ilay sakafony. Ka za konge zanaky ny faharetany. Ka hono dia ny andeha ho aiza moa zany ianao io zany? Andeha ho any am-piasana any aho fa misy zavatra tsy maintsy mbola ataoko izay any e. Ka tsy aloha hoe tsika no mipetraka sady miresaka tsara. Andao ary tsy olana. Ianao azy zany mbola maikako. Ka nataon'Andriamanitra ny ona mihitsy tsika fa za io zao efa tena vaky mihitsy ingeny lohako e. Tsy azoko. Fa misy inona marina ary Fetra? Ka tsy zany inge fa miamitatra trano ty raharaha ty e. Miamitatra hoana koa? Ka zany nanao taratasy osoka tao am-piasana izy mba hakana vola ary mbola nanome chèque sans provision ihany koa. Lanitro dia ahoana ary neny atao a? Tsy haiko tsony e. Sany lasaiko andrisany daholo ny vaovao rehetra tany amin'ny Fetra. Tsy te ino an'izany a. Tsy te ino aho e. Tsy mahavita an'izany Antonio. Fantatro fa maditra izy indraindray sainy iny. Izay no tiavako azy. Ary ady hatramin'ny farany aho anay. Tena zandry tia ny vaky loha amin'izany ka. Misy olona nge zandry neny e. Eny e, andraso ary loha jereko vetivety e. Fetra mandro soa ianao anaka? Tsy mandro mihitsy asaiko raha tsy mahita ny Sara aloha e. Nalamiko ny tany am-piasana dia nitsorika anaka ty aho. Mandro soa ary Fetra manahoana ianao? Dia ahoana kely Sara? Reny efa nampitaiko tamin'ny neny reny e. Tsy mampihemitra antsika izany e.
vao maika mitombo ny fiampangahana azy fa tsika kosa vao maika hijorana marina fa olo marina izy sa ahoana mahazo olo toerana andraso kakoranom-boankazo kely angamba aloha nareo fantatro zao fa maharatra anaty sara mody mitsiky sy mampahelo izy nefa naloka ny endriny variana be ngenao zany sotroy aloha ranom-boankazo io oe tena zafady ka variana mieritreritra ny tiraraha ty sotroy aloha le ranom-boankazo dia mitony mieritreritra an'izay tokony ho atao nefa ndra raha ty zao misafotofoto be ihany ko marina mafy tsy efa mihita ny kibony variana be ngenao zany mandinika anahy tsy zany fa mieritreritra ny hevitra manaraka ary sara le volany resahako anao efa vonina fa misalasala ny anome an'le izy any dadatoa marina hoe mpisolo vava maisy mahitahita izy ary zay raha ranydirany atsehatra tsy maintsy milamina indray mitoraka ty ohatra manahy ihany ako zany ve tsy ny fianakaviandra tompoko vavirerytsony no mitory azy fa hatramin'ny orinasa sy le olona ambony mihitsy ange ka tsy atao mampiemitra ho azy zany tsika ne manana marina rehefa miteny Antonio hoe tsy nataony zany dia tsy nataony fa fanomporofana marinana azy sisa mila karoatsika ary milatsaka nge zany oran'izany andrasa aloha andeha angorondamba ny andavarangana vetivety niny teo koa variana ny an-dakozia any andrasikena aloha otry ary andeha ho aiza ho ny sara iny andeha angorondamba hony izy ve avy ny orana ka vanim-potoana ny fahavaratra tsika izao ko ono za mahita hoe misy zavatra ohatry ny afeninao amiko zany hoe fa mbola misy mampanahy angako ohatran'izay eny zany hoe saika tsy olazaiko anao ihany le izy nefa manahirana ny milaza azy amin'ny sarako fa inona zany fetra ka zany fa momba n'le hoe Isabelle le vehivavy namany Antonio niaraka tamin'io andreo maninona ry fetra ka tsy manaiky mihitsy izy na niona na iresaka amin'ny Antonioko ary ny lavy ny tanteraka koa ny hijoro eo amin'ny fitsarana otry fa maninona ono ka be voka koa nge izy dia sanatria ve be voka ny Antonio zay indrindra ary izy tsy nalala mihitsy hoe manana fofombady any Sara Antonio ka zay ny nampidiny fony lantro lozina retsy mitony aloha sonareo ndraiky io no anahirana etiko tsy marina zany Sara sady maditra ange iny malany dia ahoana ny lazanareo fa zanako ny any mety tsy marina koa raha zany fa mody alana banaty soaty joro eo anivon'ny fitsarana fotsiny angamba ka tsy haiko tsony ry Antonio efa niresaka tamin'ny vantana mihitsy afa nandange izy verevitra tanteraka sady isy fanantenanany aminao Sara dia ho arinao koa zany zany sady tsy avana tsisy fianakaviana afa-tsy anao eny olona tsisy fotony tokoa moa ka atao aony tsy meko tsiny ianao fa na izany aza misaotra anao dia misaotra ny reninao ihany koa be ny vitanareo tamiko tsy haiko hoe ahoana ny fomba malina azy fa ninonina fanapaha-kevitra ao ka raha mbola velona ary ratainika tafavoaka ato dia ezaka ny amaly ny soanareo aleo aloha dia akena fa tena me marary zany lohako zany ry Antonio eny ary makaina tsara dia asa tonona fitiavako anao oay saika diniko tokoa ahoana Sara za manahy ianao fa efa lasa nidina any amin'le ambanivohitra ny lazainao fetra naka renseignement momba anao any izy ay tsara kosa zany nefa tsy haiko hoe inona moa no antenako amin'izany ny raibe sy ny renibe ako mipetrahako tany efa samy maty daholo
ny renibeako tapaka lalana ny raibeako maty ny sondomin'ireo jolany antsy ny raiko sy ny reniko sy fantatro izay momba azy. matoa izy nidinany dia misy anto fahazamanahy ianao hoe eny ary mivavaho amandrakariva. eno izay fa andeha aloha ampitaiko eo ihany rehefa misy vaovao dia aza atao ela moa kisara fa mijaly inga aty lavitra anonge lavitry ny hazavany. eno izay fa andeha eny akea. ambavahady aho ary ve zany fiara amin'ny klaksoniny izany dia ho fiaran'iza nefa anty andro efa miraika amby 10 ora sasany alina. otry fiza kosa mandona ao ambavahady izany lanitro marina tsy mitobotoboka mafy indray samy foko izany dia ho tairiko ve sara marina mafy tsy ahita loza eto raha naitra azy eto dia inona rino ataoko hoe nijiry koa nefa tsy tapaka finday reto tsisy velona na ray azy. aleo amafisiko ny hiditrano aloha tsy fantatra tsy na izay hitranga eto aleo piana daholo reto jiro reto so izay sanatria miverina tamiko eo ny jiro. otry ary ohatry ny voana izy amin'ny vavahady izany aleo raisiko an-tanana ihany ny antso sao dia sanatria ka Sara neny fa Sara neny marina mafy tsy hifetra ve izany fy zaho za ihany rety hifetra hay ve fetra ianao ty koa anaka dia manapaka ny lalan-drako ka fa misy inona mandro soa aloha. Tena azafady ry neny ka tsy mandro ny saiko raha tsy tonga dia nakaty ahy. Midira aloha fa ela ihany eny eniko ilay feona fiara tao fa tsy azoko verika hoe mety le anao dia tsy nihetsika le feona vavahady mipoapoaka ny eniko ka nanaitra ary vao maika aza namafisiko ny hiditrano tsy hay tsinona hoe izany aoko ny jiro ateo tapaka foana efa hatro ny maly tapaka efa avy ny sakafo izany tena miala tsiny ry neny dia ahoana ianao tsy ny sakafo ty ka tsy aleo ve aloha andrahoana vetivety izany angane mba isy gazy koa andrahoana azy vetivety. Oko izao rehefa aza misahirana amin'izany ka tsy zany aho fa zava-dehibe nge ty ahatongavako aty ty eno aho fa misy inona tokoa amin'ity andro alina ka tsy zany fa momba ny Antonio fa misy inona indray rery fetra tsy ho lasa sady mpamono olona mihitsy angeny inona tsara hoe ty lasainao ry fetra zany mipetraha mihitsy aloha ianao dia azavaiko efa tonga fetra fo maraina izy izany tena nahoana ty mahazo aloha toerany try fa misy inona mifampijery fotsiny nareo manahoana ianao ry Sara mahazo aloha toerana dia hoan'ny sakafo maraina ie inana tokoa moa ako sady noana be mihitsy aho zany eno misy atody eo raha tsy laitra andrio io kitoza io indray neny sy le kitoza atony fa manina nefa izy io raha ny endasiny eo kiny tsara zary ndry izany mbola tsy tandria marina izany hoe vary amin'ny ovy sy kitoza natona amin'ny afoko tay izany zany ny sakafo tsara indrindra amin'ny vaninandro rinina ohatr'izao ka tsika angazao ririnina fa tsy fahavaratra andraso aloha ny endasako atody vetivety indrindry oko izao fa hohanina amin'ny alemem-panahy eto irineny ndry kosa aiza koa dia hoe amin'ny alemem-panahny zavatra tsara be zany ko ona tokoa aloha ny dianao tany ka zao hoe nininona mitranga dia ny zanaky ndrita izao tsara
aneho fitiavana izy ary omeo an'izay ilainy. Ataovy izay ahatonga azo toy ny zanam-bahoaka ary aza matahotra indri fa raha mbola eto dia hanampy andrihatra amin'ny farany. Misaotra betsaka sahady ry neny dia ahoana ny tany Fetra? Ka zany voalaza ny neny zany e? Tsy azoko. Fa nareo reto ve misangy sa ahoana Tsy sangy zany anaka. Efa tamin'ny 12 sasany alina Fetra ny tonga teo. Zany? Tsy mandra ny saindra sy napita amin'ny vaovao avy any izy. Ka maninona ny tsy mifoazina? Ka olona matory ve mifoazina ry Sara? Ny torimasonao aza tsy ampy anao ko. Dia izao e. Ahoana ray ny ilazako azy aminazy. Hoano mihitsy aloha ny sakafo indray dia avy eo azavaiko andry tsara. Fa maninona raha tonga dia vatana ny resaka e. Ary maninona raha Fetra milaza azy mivantana izao? Ka tsy haiko ny fomba ilazana azy aminao e. Efa nampitaiko tamin'iny izy dia ineny no... Ny fomba ilazana azy ahoana moa fa izay hitanao tany fotsiny lazainao anahy dia zaiko. Ahoana koa ary zany? Hoano aloha ny varindry e. Raha azoko tsara zany dia noditra ny Antonio nanapaka lalan-drandrem-behany. Izay indrindra e. Ary izy sy ireo namany ihany koa no namaky ny tranony. Naka n'ilay 5 tapitrisa vidin'omby ka tratran'io rehibeny io ka nitambaran'izy ireo ary maty. Nifampitadiavana izy ka tsy hita intsony. Ary izy nitsoaka taty Andrenivohitra io. Ndrekako io. Rehefa nitsoaka taty Andrenivohitra izy zany dia niasa tao amin'ilay hotely fandehanako ary teo naraikitra ny fifankatiavanay. Rehefa nampahafantarindry tamiko izy dia tsy nisalasala nanampy azy satria izy no nandry ny fitiavandry ary nampijiriko ny asa tao amin'ilay orinasa nisy hafahiny izy. Dia izao nefa rany. Sao dia mbola manofo kosa ary ahy e. Tsy marina izany. Olon-tsotra iny. Olon-kendry Antonio. Maditra izy fa be fitiavana. Izao aloha na ino indri na tsy ino dia za tsy hiditra tsony. Menatra ny tenako menatra ny tompony orinasa io koa. Tena ilako tsiny amindry. Andray ry neny. Finantonao ange iny e. Iny e. Mifinantoka izy ary hofinantoko foana rehefa mifanaraka nareo saingy niditra lalina amin'ity raharaha ty kosa tena tsy ho ataoko tsony. Efa be dia be izay nanampiako azy izay. Ny sarotra ihany mantsy ity raharaha ty. Izy raha teo tsy mba mitsotra sy milaza marina. Izao mipongatra hatramin'ny lasany rehetra. Tena ialako tsiny amindry Sara. Tsy vitako tsony. Andray kosa ry neny tsy manana fianakaviana sy namana ankoatrantsika ange izy e. Dia amin'ny fotoan-tsarotra ohatr'izao indray ve vao hifanarina neny. Izao no teneniko andry Sara. Raha tsy natao marina izany dia afaka amin'ny foana izy. Fa raha natao kosa izany dia aleoko aloha izy haka saina saindray saziny Ary ianao tao amin'ny tany-doro fotsiny Fetra. Inona nataontsika? Tsy manana afa-tsika ange izy e. Tena tsy haiko tsony ry Sara. Tsy hitako tsony izay atao ka izay no mahatonga avy dia nidodidody taty aliliko. Izao e. Avelao reto ny fitsarana sy ny manam-pahefana rehetra no nanao ny asany. Izay ngamba ny hitako mety ry Sara. Aleo miandry am-pitoniana an'izay valim-pitsarana io. So dia tsika indray no voasaringotrano raha hoe mbola hiditra lalina amin'io. Sanatria mantsy ohatrany hoe piraitsika ombakomba amintsika. Ka izay indrindra. Nareo efa nampiatrahana azy tato nandritra ny taona maro dia mbola hiara azy ihany koa. Nefa izy tsy hay raha tena hoe olomeloko tokoa na ahoana. Eny e, tsy mbola nisy taratasy manamarina loatra eto fa hoe tena fofombadinao tokoa izy ka... Tsy maninona e. Tsy maninona rehefa tsy hanampy anahy koa ianao. Tsy maintsy miady aho amin'ny fifankatiavanay. Tsy maintsy miady aho anay. Rainjanako iny. Tiako iny. Eo nareo. Sara! Avilo ndry e, mipetra ndry. Hoaizy ndry e, Sara! So dia mba hanaonao foana any retsy
marina izany tsy marina ho azany tsy katraina ho antony io andao aloha re tsy andeha inona ry ty mety hovelan'ny fitsarana eto fendrino andeha andohaliko ohatran'izao noho ny reninao ry Sara mendrika azy reny valim-pitsarany reny angina ianao fahitany fahita olo miala aza misafoko ohatr'izao ianao any amin'ny hopitaly le tena fahazavanao anao alinareo Antonio tsy izy iny tsy izy iny mba mangina koa ianao rangatya asa miditra amin'ny zavatra tsy fantatra ao akory ianao fa fiza koa ianao ty no miteniteny foana ohatran'io sefo samboly le zalahy io azafady sao dia mba hanao izay alasa talany zanako ary nareo reto zao za afaka mijoro vavolombelona ho any Antonio any amin'ny hopitaly izy zao okizany resaka izany fa tsy reto izy zanako oay midiridiry be reto ny masony Sara zao azafady zaza tambahoaka Antonio sy tsy lavina ka mba namitovy tanteraka izy roalahy reo ka tsy afaka nitaiza azy miaraka i tompoko vavy rasoa zanona reniny izay nipetraka tany manan-jary izany ny iray nitazominy ary ny iray kosa napetrany tany aman'olona tany amin'ny tompoko larandry tany akazo moritra ny iray no napetrany izay tsy izy io fa itsy lavina ireny adalana sy asa ratsy rehetra reny dia nataony tsy lavina daholo fa tsy sidirany Antonio na kely aza fisa aloha ianao zany andao aloha hoetrika any amin'ny hopitaly nareo soa raha fa nandeha tamin'ny fahita lavitra ty raha ty Antonio zay okizay Sara aliko ny hazavana ny serana fotsiny iny ivitya malala anao Antonio faly be oka ho azy tsy mahasony zanatsika nge io ranomaso lava ataonao io sao noho izy tsy miangatra marina Andriamanitra ka zao asambaranareo zao dia saika nisotasotain'ny sasany fotsiny ko ay misaotra no indrindra tokoa papa raha azoko tsara tokoa zany dia ianao no nahita ny Antonio raha iny izy navarin'ireo tsy mataotody tao anaty tatatriny zay indrindra ny vonoany ary rehefa hitany fa ambivitra naiko dia nariny tany andikodaoda tany soavina tany dia rehefa ambivitra tokoa naiko no sendra nahita dadabe rivo zay saika niaka vilona ka nisotonony tao soa ihany koa fa tsy dia lalina loatra le tatatra ka namora ny famonjena zany omaly rivo zay no nahita ninda raha-pitsarany iny ka mivaovao ka nazavaiko tamin'ny dadabe dia nisy tonga tany iny tsisy valaka izay mirala ka nisolokiny hatralehibe sana ka hatrany aminareo azo lazaina ho drafitra maty-paika ihany azy raha izany raha mba fantarotro mantsy nahazo any Sara nitotototo atsimy sy avaratra ny tady izay marina tsy le hazavana tokony hamiratra eo amin'ny fiainany akory no ay misy manindrona be eto mitratraka eto Antonio aleo tonga dia miantso dokotera tanteraka somatsara ihany raha atsika Sara na ny olo maro tokoa aza nge tsy mahavony afo ny fitiavany indry tetra tanilako le hazavana namiratra fa tsy hanaloka tsony za indrindra rava koa koa rehefa mamanolotra ho anao aloko ny hazavana tantara ny soratany Rikibe nolalaoviny Rakoto Faly Sinez miaraka tamin'ny Liravo Antsaravaka mandray feo 4 Andrianarivo
nandrindra ny lafiny teknika kira zavatra koto Panatotosy Jiady.